Ampifaliana riavana malala no azontsika miona toy izao miaindray ny tenin'Andriamanitra. Mofinaina manao ny titolo andro ity ahitanao sakafom-panahy koa izay raisinao avy amin'izany mofinaina izany. Ho aminareo ny fahasahoana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Zanak'indray amin'ny fahamarinana sy fitiavana. Amen. Alarobia 7 Aogositra 2022 ivanjilantsika lohateny manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova, izay mitoetra ala ohatran'i Jehova. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehova. Hitanao avy any Ziona anie Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra mpanokana ianao ka manomana anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Dera sy mankalaza ary mevonahy narinao masina izay Tompo noho izany fahamasinanao izany. Mahatsiaro ny tenanay koa izay fa tsy tanteraka Tompo, malona ny fahamasinanao koa manatonao mpandireteny izay. Mamindrafo aminay ary mamelahany erikay no niavitra nentin'i Jesosy Kristy ireto eo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, hamaky mofinainy izay dia taria amin'ny fananao masina mba mantaranay ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatanay sy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity unité ry havana malala dia hitanao amin'ny Exodosy 4:20. Exodosy 4:20 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:40. Bivako toy izao anaran'i Jesosy. Ary eto Arona sy ny zanany akeo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ka ampandroy amin'ny rano izy. Ary ampiakanjoy any Arona ny fitafiana masina dia hosory sy hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary eto ny zanany ka ampiakanjo azy ny akanjo lava ary hosory izy tahaka na nisoranao ny rainy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay ho azy hatramin'ny taranany faramandimby. Dia natao Mosesy izany araka izay rehetra efa nandidiny Jehovah azy no nataony. Amen. Ray Masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy malona ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, faranesinao ny tenin'Andriamanitra ary andraisanao izany. Ny mofinaina ho antsika an'io novakiana tamintsika teo ny Exodosy 4:20 ka hatramin'ny 9:40 izay milaza ny amin'ny nananganana ny tabernakely ka ho fanokanana ny mpanompon'Andriamanitra koa. Noho izany mila fanendrena sy fifidianana izany. Mila fanendrena sy fifidianana izany. Ary eto Arona sy ny zanany ho ny 9:12 tapany voalohany. Tonony Tompo amin'ny anarany ireo izay nofidiny manokana hanateraka fanompona. Izany koa nataon'i Jesosy rehefa niantso ny fidy ny mpianany hiara-miasa aminy. Ary izany koa rehefa raisina mpandray ianao, rehefa tokanina diakona nanambarana eny atao batisa dia ilaina ny fandrenesana ny anaranao. Manaraka eto ry havana dia izao misy fiomanana manokana amin'izany rehetra izany nefa ka hampandroy amin'ny rano izy ho ny 9:12 tapany faharoa. Tsy afa-misaraka amin'ny fiomanana ny fanomanana resaka fahadiovana sy ny fidiovana. Izay rehetra mandray anjara amin'ny fanompona dia tsy maintsy ho fitaratra amin'ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra, fitondran-tena, fitantanana. Ny rahan'i Jesosy ny tena manadio antsika. Ary zava-dehibe izany ry havana. Hitetsikika ry havana ny fanokanana mpanompon'Andriamanitra dia misy fitafiana manokana. Ary ampiakanjo an'i Arona ny fitafiana masina ho ny 13:20. Tsy ny fitafiana rehetra akory dia mety hanaovana daholo ho amin'ny fanompona manokana. Misy ny fanamiana voatokana ho amin'ny fanompona. Ity ny toromarika omena antsika fa hitafidy Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo tanteraka ny filàna. Izany ry havana. Akanjo voatokana izany manoloana fanokanana. Fa hitety koa ny hoe misy ositra sy fanamasinana ny amin'ny fanokanana mpanompon'Andriamanitra. Dia hosory sy hamasino izy. Tsy fombantsika ny misoratena na mandeha tsy voziny. Misy ny fepetra mialohan'ny forotsahana, misy ny tompona andraikitra manokana manateraka izany. Ny olom-bohosa kosa dia fantoka tsara amin'ny zara fanompony manokana. Fanokana mpanompon'Andriamanitra mitohy amin'ny fanompony. Izany koa ry havana. Andraikitra masina raha fivavahana, zarazaraina samihafa fanompony, fanotompo dia iray ihany. Ilazana ry havana ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra voatokana ny amin'ny asa miandry azy koa. Ary rehefa tanteraka izany ka hitory ny filazantsara, anambary izany manoloana fanomponan'Andriamanitra. Ray izany ry havana. Teo n'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza aminay ny amin'ny fanokana amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mila fanendrena sy fifidianana, manana fitafiana manokana ary misy fanosorana sy fanamasinana ary manohy izany amin'ny fanompona. Mivavaka aminao ary izay hay ametraka izao asa filazantsara fitiavanao anay izao ny amin'ny hazakazaka masina tanterahan'ny fiangonana. Hitahinao ireo tompona raika rehetra eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany amin'ny filohan'ny SJKM, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa ambonana,
ireo président sodary sodapartany ety ny fitandremana misy ireo mpitandrina tsirairay koa, misy ireo mpitoroafila zany tsara voatokana ho amin'izany, ny mpino isam-batan'olona rehetra eo aminy, mba andeha oloanao Andriamanitra, menao hery fahasalamana, finoana matanjaka, fahaizana mijoro vavolombelonao koa, ary ny fiarovanareo hoety manatanteraka ny vindan'ny fiangonanao. Ka toky say fampitsinjo amin'izay atao iseho ny voninahitro Andriamanitra, ny fanekenao hamonjy izao tontolo izao amin'i Jesosy Kristy. Vavaka aminao izay Jesosy, fotoana fahatsiarovana ny amin'izay iveneo ny fiainanay, ka azonay mameraka ny firenena-pelantananao. Vonjeo ny firenenay, mesanao fanamasy eto Madagasikara, ka dia sitrandro ireo marary, komenao fanantenana, toany ny asa fitsaboana, ampirezinao ireo azony manjo, ary vonjeo ny maresokiolona sy ireo sahirana. Teo ny fihazakazany amin'ny asa mandrarà, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fikasana rehetra. Ny vavakay dia teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiandry anay ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny alikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isan'ny fotoana riavana ny hojojana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona, foaka ny fihavana sy ny fona ambany fisaorana no entinao manambara fangatranareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.